Sotranao zahay, Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, fanao ny fitiavanao sy ny famindramponao dia velonay izay mahatratra amin'izao Noely, 424 izao ary tsy velonaina fotsiny fa mbola mahatsiaro koa hiara-mankalaza ny voninahitra ao amin'ny mpino rehetra maneran-tany izao andro lehibe izao. Koa dia avy aminao mandredy izany, ianao no mampaharitra anay amin'ny finoananao, ahatsiarovanay ty andro ity. Ianao no mahalava andro iainana anay eto, ahtraranay ny fotoan'androany, raha indray saoranao zahay. Ny manaraka izany koa dia mandray ny teninao sy ny filazantsaranao zahay zao, saorananao koa izany ary mialohan'izany rehetra izany anefa dia mangataka aminao zahay ny amila helokanay. Tana rehetra izay vitanay teo anatrehanao, ary dia ngataka famindramponao mba toy izany no totsapanay amin'ny fiainanay. Nindra fonao no totsapanay manjaka amin'ny fiainanay, ahaizanay manantona anao isan'andro, ahaizanay mifona aminao isan'andro, asahianay koa manompo anao isan'andro. Dia isory amin'ny fahalemenay rehetra zahay. Tao ny kristianina rehetra tonga eto, ho kristianina ho velon'ny finoana sy ny fitiavana anao koa ary kristianiny fifankatiavana koa. Dia ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Ny voalohany angambany dia fanamarihana. Rehefa mitoroteny, ninazy zany rehefa mitoroteny isongo anankiray rehefa mba nanatina pastora dia zao mba misy pastora nandalo na pastora vaovao le pastora dia kristiana nanatina pastora. Atao fofole toroteny pastora. Eo izy le pastora, misy pastora anankiray zay tena nanao natao fo 7 minitra ihany dia faly ny kristiana zany. Dia ny tiako marina amin'izay ny zavatra misy amin'izao, ny tandansy aloha, ny tandansy misy amin'izao dia ny hoe mipetraka fotoana fohy ao am-piangonana iny zavatra malaza amin'izao, ary izay no irian'ny kristianina maro. Dia ny zavatra teneniko anareo dia izao ny io zavatra ratsy eto ambonin'ny tany io hoe ohatra hoe ny homosexualité sy ny sisa io, tsy zavatra hoe tonga dia homo daholo ny olona rehetrarehetra fa raika, roa, telo nanomboka an'io dia 4, 5, 6 mitatra ohatr'izay ihany le ratsy. Dia tsy dia azo omena vahana ny zavatra ohatran'io. Fa ianao no mangatahany tompony mba ataovy manana faharetana. Io ny anankiray ka amin'ny lafiny ray faharoa koa tiako tenenina amin'izay dia hoe rehefa mba niaza any rehefa izay ny prinsipa, aleoko ny ahy manao ataoko hoe tsasakadiny fa mazava ny zavatra ny olona moa toy izay manao zavatra fo nefa dia mametra-panontaniana ny olona any rehefa mandeha any izy marina tiany pastora teneny ohatr'izay le izy. Ny faharoa manaraka an'izay dia fanaoko amin'ny andro lehibe tahaka izao izay tsy hita ny maharatsy azy, ny manao hira fiderana. Manao hira fiderana anankiray tsika, ataotsika ny hira faharoa angamba ny andehan'ny voalohany hany fefa somary hira faharoa ataotsika eo am-pitsanganana dia fahatelo, fanamarihana fahatelo. Ny tena izy ny fiangonana loteranina dia mitory ny lioka toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faha 4 rehefa krismasy ohatr'izao. Io ihany ny telokopa ao anatin'ny ritoalintsika zany. Fa mijaonona toko fahatelo andininy faha 9 kosa no vakina amin'ny alitara. Dia ny any fanao koa satria matetika 3 taona miasa amin'ny fiangonana anankiray dia izay vao mifindra dia izao ampifamady-badidy koa ndraindray mitory ny toko fahatelo andininy faha 9 dia taona manaraka manao milioka indray ampifamady-badidy ohatr'izay le izy. Dia androany zany jaonona toko fahatelo andininy faha 9 no hotoriko. Dia rehefa vita ny hira dia miara-mamaky anazy isika rehetra mijaonona toko fahatelo andininy faha 9 zany hoe eo am-pitsanganana tsika zany manao azy, manao ny hira. Ny faharoa andininy voalohany
dia mamaky ny taona toko fahatelo andiny fahinina ambiny folo sika dia afaka mipetraka atsika rehetra namangy mivavaka tamin'ny fiangonana réformé teto France miaraka amin'izareo tsika réformé moa rehefa ao amin'ny faculté dia rehefa manao culte dia matetika sangana mipetraka sangana mipetraka tsika luterana sy dia mba amin'io loatra any amin'izareo isaky misy ana dia sangana mipetraka ny katolika aza misy mandohalika izay koa dia ny atsika mba asiana mitsangana indraindray nangataka tsika rehetra itsangana tera faharoa andiny voalohany ihany fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy. Amen. Mialohan'ny hidirana amin'ny texte dia misy zavatra anankiray tiako resahana mahakasika ny tantaran'ny Noely. Misy mahatonga hiresaka azy dia izao. Misy vondron'olona tsy ataoko hoe fiangonana fa manjary manahirana. Manjary na ny famaritana ny fiangonana mety ho verikevitra koa tsika raha ataoko hoe fiangonana le izy ataoko hoe vondron'olona izy vondron'olona mieritreritra ny hoe ny Noely dia inona ny filazany azy fahimintsika le izy fety jentilisa sa tsy zay zay ny firesahany azy io ny manery azy resaka azy matetika tany a Marseille atery amin'ny Saint-Claire tamin'ny maraina dia miresaka ny ao ka zao ny tantarany Noely. Ny fiangonana kristianina na ny fiangonana voalohany hitatsika amin'ny asan'ny apôstôly ka hatrany amin'ny apokalipsiany ny fiaimpiainana indrindra fa ny asan'ny apôstôly miresaka ny fiaimpiainan'ny fiangonana voalohany dia ao anatin'io mahitatsika fa fety anankiroa ihany izay misy amin'ny fiangonantsika ankehitriny hita ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly io dia ninona sinona zay Pasaka sy ny Pentekoste zay ihany no tsy mahita krismasy ao nareo tsy mahita aladiny trinité ao nareo tsy mahita advent ao nareo tsy mahita epifany ao nareo fa ireo roa reo ihany no hita ao ireo fety anankiroa reo naha tafapetraka azy amin'ny fiangonana voalohany dia zao nolovaina tamin'ny fiangonana jiosy reo tatsika faripôly apôstôly any am-pandehanana any dia miakatra ny Jerosalema mamonjy ny pasaka jiosy miara-mankalaza any dia mipetraka tamin'ny fiangonana reo zany ny ainan'ny fiangonana hatramin'ny voalohany reo fety anankiroa reo fa saingy zao no kristianizevana fotsiny ny fon'le izy ny pasaka raha tserovan'ny zanak'Israely ny nivoahana tany Egypta dia novany ilay fon'le izy tsy ny fivoahana tany Egypta itsony fa ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty no nankalazainy isana lahady tamin'ny fiangonana voalohany dia nataony hoe androny tompo natsiarovana ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty io ny isana lahady satria Jesosy dia nitsangana tamin'ny andro lahady na dia misy aza mandany zany fa ny soratra masina aloha hatreto dia manao hoe
alahady nitsanganan'i Jesosy raha mbola tia baiboly ity zany ny vakina dia zao tsy mamoaka afatsy ny mitsangana alahady ity tsy mamoaka afatsy ny mitsangana alahady dia ny faharoa ny pentekosta tamin'ny jiosy izy io dia fety atsiarovana ny nanomezana ny didifolo tao sinay faharoa fety-bokatra ihany koa izy io io no somary mahatonga ny fiangonana manao hoe andron'ny pastora ho ny pentekosta sy ny sisa dia mitondra vokatra sy ny sisa dia rehefa avy eo ny nandraisan'ny kristianina azy dia atsiarovana ny nandraisana ny fanahy masina io dimapolo andro aorian'ny pasaka zay ny mahatonga azy hoe pentekosta satria ny teny hoe pentekosta dia teny grika izy io dia midika hoe fahadimapolo ny tena marina no dikan'ilay hoe pentekosta dia ohatr'izay eo le tantaran'ireo fety anankiroa fa aiza ho aiza ny noely ao anatin'izany rehetra zany dia nandeha ny tantara ny fiangonana taonjato voalohany faharoa fahatelo fahefatra tonga amin'ny taonjato fahefatra sika dia lasa fivavaham-panjakana ny fivavahana kristianina isan'izany emperora atao hoe Constantin zany no namoaka didy tamin'ny fotoan'androny hoe hatramin'izao dia ny fivavahana kristianina no fivavaham-panjakana dia faly ny mpitondra fiangonana dia ozy ny mpitondra fiangonana tamin'ny fotoan'androny hoe rehefa nivory indray dia ny hoe ahoana ary zany mahazo fahafahantsika zao dia misy zavatra be dia ny fiainan'i Jesosy tokony ho velarina amin'ny fiainan'ny fiangonana dia tafiditra ao anatiny io ny fahaterahan'i Jesosy tsara raha mba ankalazaina zany fahaterahan'i Jesosy zany zany hoe eo zany aloha dia zao miaingy amina karazana conviction aloha fa tsy resaka hoe date d'anniversaire fa ny soratra masina dia tsy miresaka mihitsy ny amin'ny daty nahaterahan'i Jesosy tsy mahita an'izany ao nareo raha miresaka zany tsika hoe miresaka krismasy tsy miaingy amina resaka daty hoe Jesosy teraka tamin'ny 25 décembre io no andro naterahany ka dia aleo atao hoe io no ankalazana ny tsingerin-taona naterahany isa-taona tsy any ny aingana fa ozy ny fiangonana tsara raha nkalazainy zany dia miviana ary le daty fa izao manko ny soratra masina dia izao indray avy eo amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny kristianina ny vao miverina indray mihevitra ny amin'ny fiainan'i Jesosy manontolo sy ny teny natao tsy dia nihevitra sahala hoe zavatra efa lasa zany le fahaterahana efa tantara efa lasa tany aloha tsy fantatry ny olona ntsony hoe na tsy ny hoe veriny olona ntsony hoe hatraiza tamin'ny vena izy niteraka fa nytao an-tsainy olona dia mitsangana tamin'ny maty izy ny votoatin'ny toroteny tamin'ny fiangonana voalohany dia mihodina amin'io fitsanganana tamin'ny maty amin'ny hazo fijaliana io daholo dia tavelany lay tany dia eo ny kristianina ny vory tamin'ny taonjato fahefatra hoe raha oviana ary no hatao ny noely sika ty dia teo ny hevitra ny olona dia ozy ny olona hoe tsy fantatra le daty fa dia zao nanaovana azy aleo atao hoe atao 25 décembre inona no antony safidianana an'le daty ny izy io tena marina dia zao ny 25 décembre dia fotoana zay ankalazany fa ny masoandro moa raha nivavahany olona taloha aty amin'ny kefatra manodidina ny Méditerranée ty dia amin'ny 25 décembre ile ataon'ny zareo hoe solstice d'hiver dia alohan'ny 25 zany miafo ny andro dia tonga amin'ny 25 indray mialava ny andro dia manao fety ry zareo sahala amin'ny hoe fankalazany masoandro indray sahala amin'ny hoe teraka indray ny masoandro miamalava indray mialava ny andro dia amafana indray ny andro dia ozy ny kristianina hoe ny atsika Jesosy ny masoandrotsika izy no fahazavany zao tontolo zao izy no mitarika atsika dia zao aleo raisina le andro dia ny fond ovana ho fond kristianina zay le izy dia ny faharoa satria rehefa ohatran'io koa ny kristianina tahaka atsika kehitriny ihany rehefa misy fety ohatran'io ny kristianina tamin'ny fotoan'andro dia nanao hoe mankalaza atsika ka kristianina fa satria manko le fety fankalazana ny fety masoandro io tamin'ny fotoan'andro masaka sahala amin'io fankalazantsika noely ankehitriny io koa
dia hisakanana an'ilay kristianina tsy handeha any dia ozy ny mpitondra fiangonana aleo atao 25 décembre ihany koa izy amin'izay le olontsika tsy mandeha manompo santy ihany tsony fa mba ty amin'ny fiangonana mankalaza an' Jesosy. Zay ny tantaran'ny fankalazana an'io tsotsotra amin'ny ankapobeny. Mazava ho azy fa mety misy manana fomba fitantara hafa fa ny fitantarantsika kristianina azy dia io ny fitantaran'ny kristianina azy. Fa ny zareo jentilisa dia mety hitantara zavatra hafa koa. Dia ny atsika zay feon'ny kristianina zay no resahantsika aloha hatreto, io no raisitsika. Ka amin'ny ankapobeny izy a conviction no mibaiko azy fa tsy hoe le fantatra ny datin'ny Jesosy naterahany Jesosy io tsy fantatra. Marina misy avisany io mandrakandroany fa tsy fantatra io fa dia ny hoe zavatra azo antoka dia hoe teraka teto an-tany Jesosy. Dia zay tiankalazaina io. Zay ny tantara tsotsotra mahakasika azy. Misy mantsy dia manao hoe tsy fanompoasanto io angamo antsika raha mivory azy 25 décembre mivavaka amin'ny masoandro Jesosy no mivavahantsika azy. Faharoa manaraka an'izay ny andro rehetra koa dia Andriamanitra nanao azy. Asa mba hanontany anareo hoe mba manontany anareo andro inona no andro tsy nanompoan'ny olona santy teto ambonin'ity tany ity. Andro inona? Fa io na ny zanak'Israely na io zanak'Israely io dia ozy ny tenin'Andriamanitra. Ny mpaminany Jeremia milaza azy hoe ny isan'ny sampy eo aminareo ozy izy dia be lavitra noho ny isan'ny tanàna eo aminareo. Iny lazan'ny mpaminany Jeremia satria nao hoe isam-pianakaviana samy nanana ny sampiny avy. Na dia natao aza manana andriamanikafa fa izao ihany samy nanany ny azy ihany izy ireo tany. Ka andro inona ny tsy nanompoan'ny olona sampy teto ka ilazana hoe anompoana sampy ny 25 décembre. Io ny anankiray. Fa ny andro rehetra dia andro no harian'Andriamanitra fa ny olona ny manao padalana ao anatiny. Ka ny andro dia nataon'Andriamanitra hoe misy eny mazava dia navahan'Andriamanitra ny maizina nataony hoe alina, ny mazava nataony hoe andro zava-boarin'Andriamanitra no harian'Andriamanitra. Ka raha no harian'Andriamanitra dia tsy any devolinao vienanao viana, tsy any sampinao vienanao viana fa an'Andriamanitra ny andro rehetra. Fa sisy afaka hanakiana antsika amin'izany na iza na iza. Fa ny Andriamanitsika no nahary ny zavatra rehetra, azy ny fotoana rehetra, azontsika afindra koa ny Noely rehefa ohatra sika hoe amin'ny 4 janvier koa ngay mbola te hanao Noely indray mandeha afaka manao sika. Sisy olana izany. Na rapitso azy mbola afaka manao Noely ny rehetra. Sisy olana satria nahoana andro nataon'Andriamanitra ivavahantsika ny andro rehetra. Zay ny ankapobeny mahakasika an'iny. Faharoa dia izao miresaka ny tenin'Andriamanitra eto sika. Fitiavan'Andriamanitra zay no azo mehezana azy. Ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ny faritanao anatin'izay zany le hoe tiako hiantefana voalohany hoe amin'iza ny miantefa ilay fitiavan'Andriamanitra. Faritana le hoe izao tontolo izao. Ny tena hoe izao tontolo izao dia tena isika rehetra, zava-boahary rehetra no kiana ho resahana amin'io. Raha mananiezaka zany tsika manasaraka hoe satria misy fihevitry ny teolojianina manao hoe ny teny hoe izao tontolo izao ny tena tiany kotsindriana amin'io. Fa amin'izay fotoana izay tsika dia lasa manavaka ny zava-boahary hafa ka dia manao tsinotsinona azy dia lasa tsy mitandro ny tontolo iainana koa. Fa tsarovy tsara fa ny famonjenana nataon'i Jesosy dia misy fiatraikany amin'ny zava-boahary. Io no resahana ka ny teny hoe izao tontolo izao dia ny zavatra rehetra mihitsy. Fa ao anatin'izay nefa dia izao resahana ny olona. Io no todia be dia be. Raha miteny zany hoe toy izao mitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao dia ireto no tena ho resahana ao anatin'izay. Tsy manavaka Jesosy eto, tsy manao hoe ny fitiavan'Andriamanitra ireo olona mahafatra-po eto ambonin'ny tany. Tsy any resaka zany. Ny fitiavan'Andriamanitra ireo olona maotina eto ambonin'ny tany. Tsy any resaka zany. Fa na ny jiolaam-boky, na ny mpangalatra, na ny mpamono olona dia izao. Io itodian'Andriamanitra amin'ity jaonina toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo ity ka iresahana fitiavana eto. Omeny ny zanan'ilay tokana. Zany hoe tianao resahana amin'izay dia izao. Na iza ianao, na inona vitanao dia izao. Mitodika aminao ity tenyny Noely androany ity, ity teny omeny Jesosy ity, ity teny omen'Andriamanitra ity, ity fanomezana lehibe ity tsy natao ho an'ny manakazam-bo fa natao ho an'ny rehetra
ka hatramin'izay mpanan-karena indrindra ka hatramin'ny mahantra indrindra matory amin'ny vovoka matory eny an-dalambe amin'ny alina tsy anavahana io hatramin'ireo zay any am-ponjaka tondroin'ny fiarahamonina molotra ka hatramin'ireo zay milaza azy ho masina indrindra mitafy soa any amin'ny toerana sasatsasany itodiany zao tenin'Andriamanitra zao hoe manana fanomezana lehibe Andriamanitra dia ny zanan'ilay tokana zany ho an'izao tontolo zao. Ny zavatra tsarovy ao anatin'izay dia izao zaho ao anatin'izay ny fitoriaky ny filazantsara eto ny filazako hoe amin'ny maha olombelona ny filazako hoe ny mahampamonjy an'i Jesosy dia efa fandavako ny tenako sahady ho olona tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra matoa amin'ny torony filazantsara ho famonjenan'ny olona rehetra dia izao maneho miharihary sahady koa zay fa tena mpanofa ka mitodika amintsika rehetra ity filazantsara ny hoe ity fitiavan'Andriamanitra ity. Resaka ny fitiavana isika eto fitiavana dia andanian'ny olona ranomainty maro mandrakandroany akoho le ankra roziziny manapahiziny mampilasaka ranomasolona maro amin'ny ankapobeny izy tsy dia fantatra zay tena fomba hamaritana azy io no tena marina mamaky maly ary rehefa mba nandenika an'ity dia mba namakimaky dictionnaire maromaro encyclopédie misy logiciel zay hany ao anatin'ny ordinateur libronisa zay dia misy encyclopédie maro be misy boky hatramina 19 sigaly te mamaky tsy hitako misy zay niraisana anazy fa ny fiafaran'le famaritan'ny olona azy raha mba ravina dia salany hoe any amin'le asa any amin'le fiseho ny tena maritan'ny olona azy miezaky ny olo aminao affection izy io affection lalina zay manao ohatr'izao mampanao ohatr'izao tsy dia fantatra loatra fa izay azo antoka dia izao Andriamanitra no mamaritra azy eto Andriamanitra fitiavana dia izy no miresaka azy dia izao ary ny resaka mahakasika ny fitiavana eto. Ny fitiavana raha tsika olombelona no iresahana ny fisehony amintsika dia izao ohatra zao hoe manana ramatoa tiako ina nataoko any ramatoa tiako ramatoa roso ahy nataoko inona izy nalaiko dia natao mariazy zany hoe amintsika zany atao fitiavana dia izao alaina le zavatra anankiray hakana fifaliana tosalam hoe ary maka siligoma anankiray tenina siligoma mahafinaritra tsetsafina dia le mamina dia tsify amin'izay sady zay le izy rehefa tsy ahitana fifaliana intsony dia efa amintsika olombelona zany ny atao hoe tia dia salam hoe maka le izy maka ho an'ny tena hahazahoana inona fifaliana hamaly faliana ny tena zay ny atao hoe tia azahoana plaisir ho an'ny tena. Raha ohatra hoe tiako le voninkazo anaty vazy dia ao an-trano mahafinaritra dia mahita fahafinaretana ao an-trano. Ohatra hoe tiako le fiara dia inona no atao vidiana dia taingenana zany hoe ny atsika zany ny tia dia mifamatitra amin'le azahoantsika inona fifaliana ary tsy mahagaga raha tsy ampy fitiavana izao tontolo izao kehitriny tsy mahagaga raha tsy milamina ny tany satria no ny conceptiontsika mahakasika ny fitiavana mihitsy no tsy dia ao loatra tsy mahagaga raha ohatra izao no everan'ny olona ny fitiavana everan'ny vazaha azy mahita vehivavy ny lehilahy anankiray mahita lehilahy koa ny vehivavy dia andao hivady dia mahafinaritra azy ohatr'izao tiako ny anina anao ohatr'izao tiako ny anina rehefa tsy hita tsony reny rehetrarehetra reny zany dia izao tsy aotsony le fitiavana sady zay le izy dia inona amin'izay soloana amin'izay koa fa tadiavana n'le misy an'ilay tiana any ana le tarehin'le mandamandana iny rehefa miketro iny zay le izy dia aleo soloana amin'izay soloana n'le mbola mba mandana zay le fandeha amin'izay diso le izy fa ao anatin'izay dia izao ahoana ny fijerin'Andriamanitra azy raha miresaka azy ny filazantsara ny zao no resahantsika androany dia izao no iresahany azy
fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny sa tsy zay le izy ny fitiavana zany amin'Andriamanitra dia izao manome ianao zany rehefa tia dia izao inona ny tokony ataonao manome fa tsy hoe miandry ny handray izay zavatra mahafatifaty ianao eny amin'ilay tianao sa tsy zay le izy amin'Andriamanitra zany ny fitiavana dia manome hitatsika eto faharoa aona koa nylazany Jesosy azy tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjany sakaizany ny tia zany dia manolotra raha miresaka fitiavana dia izao manolotra ka mikery ny asoa hatrany izay tiana zay ny zava-dehibe ao amin'ilay fitiavana jereo nen'Andriamanitra raha miresaka n'lay hoe zao tontolo zao any hoe amin'ity jaona toko fahatelo andiny fahinina ambin'ny folo ty ny teny hoe zao tontolo zao dia manana karazana hevitra ny maha ratsy azy ny mahasimba azy ny maha ao anatin'ny fahalovana na ao amban'ny fanapahan'ny ota azy raha miresaka ny teny hoe zao tontolo zao misoratra matotsika manao hoe mihirany zao tontolo zao manana karazana connotation ratsy le teny ary io hita misoratra masina tiavan'Andriamanitra zao tontolo zany hoe zavatra ratsy ny azy no any tolorany zavatra ratsy tolorany fanomezana io nen'Andriamanitra isika rehetra io raha mamaky sika miainga ao amin'ny Romanina toko fahatelo na ny Romanina toko faharoa vakitsika ny Romanina toko faharoa manontolo entimody io Romanina toko faharoa manontolo fa ny toko fahatelo jusqu'à remy toko fahatelo andiny faharoapolo io perikopa io dia zao no tiany ho resahana manaprofo io fa ny olombelona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany dia mpanota avokoa na jiosy na gentilisy tsy misy marina na dia ray apoly azy na ny jiosy na ny gentilisy dia vakio manomboka ao amin'ny andin'ny fahasivy amin'ny toko fahatelo zao no lazany azy eo ahoana ary manakavaly va isika tsy atsy akory fa efa voalaza antsika raha teo mpanota avokoa na jiosy na ny gentilisy araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia ray apoly azy asa afa-tsy anao zay mpanamary teny sy ny sisa dia tovany ny soratra masina amin'izay fotoan'izay hoe zaho no anisan'ilay marina fa ny rehetra fa isika rehetra dia tsy misy marina tianao resahana dia izao Andriamanitra zany raha miresaka no hoe manolotra fanomezana ao an'izao tontolo zao eto dia ny mpanota indrindra no toloran'ilay fanomezana eto raha miresaka mpanota amin'izany fotoan'izany dia izao ilay mpanofotra azy mpandika lalàna ny kisary nolazany mpampianatra anay zay anazy hoe ahoana moa zany atao hoe manota zany amin'Andriamanitra ozy izy ny fahotana dia sahala amin'ny hoe raha nysoratra masina ny resahana io ny sahala amin'ny hoe manao mametaka totohondry amin'Andriamanitra anao rehefa sahala amin'ny hoe reny olona mila ady reny zany mandeha iny an-dalana iny ianao dia ao farana hoe dakadakany ianao fetrehiny ianao mila ady filana ady amin'Andriamanitra ny fahotana asana azy sika tsara mila ady amin'Andriamanitra isan'andro itsika amin'ny fahotana ataosika io kanefa dia zao isika zay mandranitra ny fahatezeran'Andriamanitra zay indrindra no toloran'ny sarobidy indrindra ao toloran'ny fanomezana io ny fitiavan'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra dia zao tsy mijery izay ataon'ilay tolorana ny fanomezana tsy mijery ny fahotana ataonao fa izao omeny zay rehetra tiany ho anao ho ahy io no mahatonga ny Mateo ilaza hoe ny masoandro ane aposak'Andriamanitra na ho amin'ny olona tsara fanahy na amin'ny ratsy fanahy na minona ny tsy mino sy ny sisa mandray an'izany zavatra no harian'Andriamanitra zany fa tsy hoe ny olona zay tsy mino an'Andriamanitra dia izao tsy hipisahany masoandro androany tsisy an'izany amin'ny soratra masina na ambony tany
io ny zavatra misy ao ka ny an'Andriamanitra ny fitiavany manome rehefa manome nefa izy dia zao sarobidy nome iny sarobidy omena iny koa dia zao tsy miankina n'ilay omena fa noho ilay fitiavany ilay mpanome ihany no anolorany azy tia izy dia manome ka dia manolotra ho an'ny fahavalony azy io ny resaka iny mitodika amintsika manko izay fomba fitiavan'Andriamanitra zay isika kristianina mazana raha miresaka atsika zao ohatra hoe mila famonjena ohatra ianareo zao mila famonjena amiko dia ozy nareo hoe ozy aho hoe za pasteur va mila vola ohatra zao fa tena ohatra zao dia lasy fa hiresaka amin'ny ramatoa dia miresaka na isy ramatoa zay dia ahoana izy iny ve mba mahatoky ihany miankina aminareo ny hamonjenanareo fa sy mba miankina amin'ny fahatsarana io ny tsika olombelona io ny fanomezana n'ilay famonjena miankina amin'ny fahatsarana zay ny fiainantsika eto an-tany fa ny an'Andriamanitra tsy izany fa ny an'Andriamanitra ny olona fantany fa tsy ahavoavaly azy io nomeny azy koa fitiavan'Andriamanitra ka miresaka amin'ny resaka fitiavantsika dia zao mahakasika ny fiainantsika manontolo izy ity ohatra hoe raisitsika ny fiainatokantrano ao amin'ny fiainatokantranotsika dia mazana misy fahatsoan-kevitra na amin'ny fiainan'izao tontolo zao amin'ny ankapobeny ohatra ny hoe mampiasa vola betsaka zao tontolo zao eto ambonin'ny tany mamboatra ino mamboatra bomba mamboatra bala mamboatra basy zao aloha ny tsarovo tsara ny bala anankiray ty zavatra mahagaga bala anankiray ny no amboarina dia zao natao famonoan'olona sy mbola nisy namboatra bala ka hoe natao namboatra bala mba hameloman'olona fa ny bala sy ny bomba dia zao handringanan'olona ny namboarana an'ireny fa izao no ataonao mandany vola betsaka ny olona amin'ny ady eto ambonin'ny tany toy izay ny amin'inona ny amin'ny fifankatiavana raha mba mandany vola bebe koa ny olona mihoatra ny hoe ikarakarana ny olona any amin'ny tany silamo sahirana manome sakafo azy sy ny sisiny ohatra ny amerikanina na ny frantsay au lieu de bombarder anazy fa ny bombarde anazy ny tena hitana frantsay sy amerikanina betsaka indrindra aiza no hita fandriam-pahalemana ny tany diso fampiasam-bola ary eo mitokantrano tahaka an'izany koa ny mpivady raha mba tokony ho Saint Valentin isan'andro ny fiainan'ny mpivady sa manao an'izay mpivady raha tsy amin'ny andro ny raindray mba sendra ny ady iny aleo mitandrana kadô mba na mitambazana azy sa tsy zay ny fanaotsika mba atao hoe eka moa io ny zavatra misy diso fampiasam-bola isika raha tsy mampiasa vola amin'ny fitiavana nefa isika raha tsy manao investissement amina resaka fitiavana dia zao tsy maintsy hampiasa vola amina resaka divorce atsika rahapisy zay ny afaran'io miakatra tribunal ianao lany vola eny marary fo ny sasany vokatry n'inona tsy amin'ny fitiavana nilaozan'ny ramatoa nilaozan'ny rangahy farany tapaka lalany raha ao dia tsy mahetsika ao an-trano tsy amin'ny fitiavana satria nanino any vao mandany vola amizay aty amin'ny tokony hampiasana ny vola tena fifankatiavana fifaneraserana andavanandro aloha mba fidianako pizza neny androany fidianako pizza malala androany afaka telo andro aleo mba hitondrako inona indray re tsy fantako mba ohatr'izay no andaniana vola fa raha fa tsy manao an'izay anao dia miomana fa raha apisy afaka apisy ho avy ny divorce dia milany ihany ihany le vola ozy ty mpampianatra anay anankiray zay ny hoe misy olona ozy izy mahihitra amin'ny fanomezana an'i Jesosy meny Jesosy vola izy dia zao mahihitra manome an'i Jesosy avoakan'i Jesosy amin'ny hôpitaly ery ihany le vola avy eo diso fampiasam-bola tsika kristiana amin'ny fitiavana no ampiasana azy manao investissement tsika ho an'ny fifankatiavany ankonana ray manontolo zay ny fampiasam-bola mety fa tsy miandry divorce na koa hoe hiandry miady amin'ny alina dia lasa mamelona tambily any parivo mipetrapetraka lany carburant mampiasa vola amina zany fampiasao
fividianana kadô ho an'ny rangana ho an'ny ramatoa fa izao kosa nefa aza miandro hoe mba misy zavatra androany iananao afaka tapavolana ry mbola mba tsy manao hiany ramatoa na raha aleo koa iamba hijanona ka zay manko tsy manana voa milazonady eo ny akamaroan'ny kristianina voalohany dia tena mafana fa milazonady ao voany akamaroany fa manana faharetana na dia tsy manome hitondray voninkazo izy androany afaka tapabolana hitondray koa izy rehefa manana koa ianao izy koa dia tsy voatery isanandro fa rehefa mahita ianao dia tondrapindray izy Saint Valentin isaky ny manam-bola ty ho an'ny vady ho an'ny fianakaviana dia zao fetiny fifankatiavana eo anivony ankohona io ny fiainana na dia mondromondro aza izy tolory voninkazo tiany ianao neny na dia aminao meo voninkazo fa zany tokony ampiasantsika ny fotoanatsika ny fananatsika fa izany ny fiainan'Andriamanitra ary io lozika zao ny resan'ny raha ohatra hoe tokony hiainana amin'ny fitiavana zay ny tiako resana hoe raha tokony hiaina amin'ny fitiavana itsika kristianina dia zao lozika satria nahoana ny raha isika le seritry ny fanabeazana tia veriko foana isaky ny mahakasika resaka fanabeazana misy lehilahy anankiray atao hoe John Dewey izao ny azo ny fomba pédagogique mianatra eo mpanaovana no mianatra zavatra tena mipetraka zany izy amin'ny ankapobeny koa izy amin'ny lafiny fampitana zavatra tena miraikitra kokoa ny zavatra hoe sady miasa ny maso mitahiry azy miasa ny sofina no manao koa ny tena miraikitra kokoa ny zavatra raha ohatra zay nytena dia hoatsika zany amin'izay lafin'izay dia zao maha-kristianina atsika tena ampianarin'Andriamanitra an'io tsika eo mpanaovana azy miraikitra amin'ny fiainantsika kokoa le izy ny faharoa dia le hoe miseritry ny fanabeazana ihany ny zaza teraka ny zaza hony rehefa mianatra dia zao no azo no fomba fianarany manao iny makatahaka raha ianao zao miteny amin'ny mbola kely io tsy ianao mihitsy rehefa mianatra miteny izy mba mamerina rehefa nomboka mianatra miteny hoe tsy ianao mihitsy izy hoe baina tsy manao an'izany izy fa rehefa ozy ianao hoe ampianarin-dreny an'izay vany rehefa mahita ny dada izy dia izay zavatra iainany eo amin'ny tokantrano ao zany izay zavatra amin'ny tontolo hitany iny io no masaka aminazy dia lasa atao ny averin'ny ray ary iainany le izy amin'ny ankapobeny eny le fiainany zanatsika io le zavatra ataony zanatsika io refletny zavatra misy eo amin'ny tokantrano na zavatra misy any amin'ny fiarahamonina na ny namany loloavany any raha ohatra ny zanakao zay miteny rasy tonga ohatrany dia mba mahamany ianao hoe mananamana fiteny rasy ty zazy ty zay ny zavatra misy ka ny tiako sindriana am'izay dia le hoe zaza mianatra amin'ny fahakantaha raha tiarina ny fiainantsika kristiana manomboka ny filazantsara ny jaona miresaka fitiavana Andriamanitra ny sujet iza io miraitsika io lay mitaizatsika amin'inona amin'ny fitiavana mitaizatsika amin'ny fitiavana izy mamela helo mikarakara manolotra ny zavatra rehetra ho atsika amin'ny fitiavana zany hoe tsika zany tena milomana ao anatin'ny fitiavan'lay raitsika lay ray teraka atsika teo amin'ny batisa moa ve tsy lozika raha mba teny ny epistile jaona noho izany hoe izay tiano nateraka Andriamanitra satria nahoana ny raitsika tsy manana toetra raha tsy fitiavana toetra viaiza zany toetra devoli ainatsika izy toetra n'Andriamanitra ray izay niteraka atsika ve tsy toetrany io ka izay tia no nateraka Andriamanitra ka tokony hiaina amin'ny fitiavana dikan'izay dia zao tsy mahagaga raha Saint Valentin isan'andro ny fiainan'ny vady fifankatiavana no manjaka ao mitokantrano raha tena nateraka Andriamanitra marina isika ka aza diso fampiasam-bola fampiasao ny vola dia ny mbola milamina zao ny fiainana
Sao sy hoany fankatiavana. Zaho mino tsy misalasala amin'izany fa raha manao an'izany mivady. Hoe isaky ny mba manam-bola ny anankiray na dia atao indray mandeha isam-bolana fa nandray vola ky androany ty mba noentiko andria. Ty mba noentiko any laty e. Everiko fa mba zava-dehibe zany. Ny tokony izy aza isan-kerinandro mba mahitahita anakely mba tsara ny ramatody. Fa raha hoanina indray madama inona re? Mba ampiresao izy rehefa ndraindray reny. Fa aza dia miresaka taxa sy anina ao amin'ny ao am-pandrianao fotsiny fa mba ampiresao inona hoany mba tena tiany laty e. Mba resao izy. Dia mba iny vidiana rehefa tonga ny manaraka. Zany fifankatiavana ampiasao ho amin'izany ny fiainanao manontolo. Fa tsy siady aminao raha izany ny zavatra misy. Efa filambany, efa filamboatsiary koa zany raha ohatra izay ny zavatra misy. Fa io ny fiainana kristianina. Ny zavatra anankiray tena hipetrahan'ilay fitiavana dia izao ny fomba fanomezan'Andriamanitra eto. Ny fitiavana koa amin'Andriamanitra dia izao eto omen'ilay fehezanteny toerana lehibe ilay lanjan'ilay fanomezana omena. Nomeniny zanany lahy tokana. Ny sarobidy indrindra teo aminy no nomeny. Ny olona izay tsy sahaza homena izany akory. Ny olona izay tsy tandrify homena izany akory, homena izay sarobidy indrindra. Men'Andriamanitra zanany lahy tokana. Tsaroako ny tantaran'ny toby lehibe Karamalaza, misy ny tantarany maman'ilay hoe Jesosy hidina aty ambonin'ny tany. Dia ozy ny anjely miresaka hoe hidina any ve ianao? Fahotanana eny ho any. Raha misy ny zavatra maharikoriko an'Andriamanitra indrindra dia ny fahotana tiako. Fahotana. Rikorikon' izany Andriamanitra. Kanefa dia zao nanaiky Jesosy. Jesosy zanany lahy tokana. Sady tia ny ray aho Jesosy no zaho koa tia ny ray. Fankatia reo satria nahoana zanaka lahy tokana, mpakatoa, mpanoa, malala an'Andriamanitra ity fanomezana omeny ity. Asa manontany anareo aho hoe iza ny ray aman-dreny hankahala ny zanany izay mankatoa azy. Mety amin'izay itenenany azy, anariny dia manay, ataony ohatr'izao dia manay. Iza ny ray aman-dreny hankahala n'izany zaza zany. Dia mba tsara fanahy ty zanako ty. Ohatr'izao ty zanako ty. Mahatoky. Jesosy tena tahaka an'izany. Zanaka mankatoa. Tsy halan'Andriamanitra anao viana izy no ampandalovany zavatra hoatran'ireny reny hazo fijaliana lalovany reny. Tsy halan'Andriamanitra izy. Fa izao isika no tiany. Amin'ny teny frantsay izy dia ataony hoe Dieu a tant aimé le monde. Ary io ny tena dika teny tandrika, tian'Andriamanitra loatra. Raha miainga amin'ny teny grika isika dia tian'Andriamanitra loatra izao tontolo izao. Fa tsy hoe fa toy izao. Tsy dia amin'ny loatra tian'Andriamanitra loatra. Ka nomeny zanalahy tsy halan'ilay zanany fa izao ilay olona tolorany azy no diso tiany loatra. Diso tiany loatra. Ka dia izao ny sarobidy indrindra teo aminy nomeny azy ho famonjena azy. Mba tsy havery azy dia nomeny azy ilay tokany aina. Asa azonao sary antsay. Ny mpandeha soratra masina dia manao hoe ity no votoatin'ny Baiboly manontolo ty Jaona toko fahatelo andiny faina ambin'ny folo ty. Fa izay tiako sindriana dia hoe asana mba tafapahakana amintsika zany hoe fitiavan'Andriamanitra zany. Fa ny raha maora mba mahavita ianao hoe ohatra aho ny hoe olona namosavy azy ao homeko zavatra sarobidy indrindra ty any. Tsy fantatro. Mety ho vita le izy amin'ny mahaolom-baovao. Fa izao ny an'Andriamanitra dia mifahavany, mimpandrafy azy. Ary izay mba nametrahany fitokisana amin'ny zavaboary rehetra, namadika azy no mitolorany tsara indrindra. Mba hanina? Mba tsy hatraminy izay faran'izay ratsy indrindra
ho famonjena azy ho afaka amin'izay. Io ny Andriamanitra ivavahantsika rehefa Andriamanitra fitiavana. Dia hamarana anazy dia izao. Raha mamaky ny filazantsarany Jaona isika asany aoriana amin'ny toko 7:10 misy an'ilay teny malaza hoe izy vaovao no meko anareo. Dia mba hifankatiavanareo mamaky ny toko 1:20 koa isika ilay resaka fanaovan'i Jesosy sy Petera. Dia misy ilay moa ny fitiavana ho ahy moatra ny fitiavany reto. Eny toko. Mitodika amin'ny mpianatra indray ny fitiavana rehefa ao aoriana. Fa ny atomboany dia izao ny fitiavan'Andriamanitra ray aloha tian'izao tontolo izao. Dia io fitiavan'Andriamanitra ray io indray moa midemare ny fitiavana ao anatsika na mamelona azy indray mba hananatsika fitiavana. Igny dia ny hoe tsy afaka hitiany vadinao araka ny tena marita amin'ny soratra masina azy ianao na ny fiarabelona aminao na ny zanakao raha tsy velomin'ilay fitiavan'Andriamanitra. Raha tsy velomin'ilay fitiavan'Andriamanitra. Ary io lazain'ny Korinthiana voalohany toko 2:20 sy ny 3:20 fa fanomezam-pahasoavana izy io don avy amin'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga azy firesahana no entiny hoe fitiavan'Andriamanitra mialohan'ny fitiavantsika. Don avy amin'Andriamanitra io. Tsisy afaka hitia tahaka ny fitiavana, hanana fitiavana tahaka ny an'Andriamanitra araka ny mahazanak'Andriamanitra raha tsy nateraka Andriamanitra. Io ny zavatra misy. Ka dia resaka be dia be ny amin'ny dimension etika ny resaka fitiavana tsika androany. Amin'ny resaka fitiavana zany amin'ny soratra masina dia io resaka fiainana fa tsy resaka fihetseham-po, tsy resaka fanoratana tononkalo na valapizany fa tena fiainana andavanandro. Raha manana zany fitiavana zany sika kristianina dia tsy misy niady. Raha ny tena marina ny tsy tokony hisy niady, tsy tokony hisy niady. Fa na dia tao tsy mitovy aza ny hevitra ny olona fifankatiavana dia mahay miady hevitra tsisy ady. Zay le izy. Io no hafatra ho tsika amin'izao mety izao. Masotoa mazataka amin'ny tompo mba hiasa ny fanahy ao anatintsika fa tsika manana ny fitiavana mahay manome ho an'ny fahavalo, ny ainy ho an'izay tiany, manaiky ho fahatiantoka ho an'izay tiany. Nahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka amin'ny fanamasina dia azy ka mitova indrindra aritra mandrakizay amin'ny raisy ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy ny fiangonana amin'ny fanahy masina aminareo rehetra ny eto amin'izao ka mandrakizay. Amen.